Amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana amin'izao vidéo izao hifampizara, hifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany ny fampizarana raisitsika dia mitondra ny lohateny hoe aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo ny sitrapony. Aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo ny sitrapony. Zay no lohateny izay fampizarantsika androany, hivavakantsika hametrahantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, faly izay mankalaza manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny fitahianao, famindram-ponao izay ataonao aminay tsiraray avy. Misaotra anao manokana ako amin'ny fahasalamana omenao tanjaka hery, ary indrindra ny fitahiana ary koa ny famindram-po indrindra ianao mamindra fo mandrakariva mamela heloka amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Ka dia faly Tompo, afaka mankalaza anao, afaka miteranao ankehitriny, ary indrindra hifampizara, hifampahery amin'ny mpanomponao izay mihaino izao vidéo izao. Aoka tsy hiveriny ny teninao, tsy hiverina foana aminao fa hiasa avy zato hoe ao am-po sy amin'ny fanahy amin'ny fiainany tsiraray avy. Ka dia mitenena araka amin'ny fombanao Jesosy, amin'ny alalan'ny mpanomponao, mitenena fa vonin-kainy mandrakariva izay amin'ny aranao Tompo nanaovany izany vavaka izany, mitenena fanahy masina. Alleluia. Amen. Amen. Dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika izany fampaherezana izany dia ao amin'ny Jona, raha amin'ny teny gasy moa vakiana dia hoe Jona, fa mahazatra antsika dia hoe Jona. Any amin'ny testamenta taloha izany izy io. Izay ho vakiantsika, raha ho vita dia vakiana manontolo io tantaran'i Jona io raha ny tena marina, dia nozaraina efatra izy. Ahafahantsika hoe manamora ny fandraisantsika azy, fa tantara anankiray ihany izy io. Tantara anankiray ary Jona no nanoratra azy. Azo lazaina fampatsivana fohy Jona zany dia tany amin'ny hoe teo amin'ny 800 taona talohan'ny naterahan'i Jesosy teo no ny sehon'i Jona izay mpaminany. Atao hoe mpaminany kely ny filaza azy, fa eo anatrehan'Andriamanitra moa zany ny olombelona no namehan'ny livy hoe mpaminany kely na mpaminany be, arakaraka ny zavatra nisoratany teto zany, zavatra notantarainy, mihoatra ny hoe Isaia, Daniela, Ezekela, fa ny mpaminany izay fanesahan'ny fananan'Andriamanitra dia mitovy, ary natsoin'Andriamanitra ireo hanambarany sitrapony. Dia arak'izay indrindra no ilazantsika. Averika ny lohateny teo alohan'ny hamakiko ny Jona toko voalohany moa zany no vakiantsika hoe aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo ny sitrapony. Azafady ny io tantara io dia azontsika raisina hoe aza miady amin'Andriamanitra ho an'le olona izay nirahana mpaminany izy na mpanompon'Andriamanitra, hanambarany sitrapon'Andriamanitra, hanambarany filazantsara, hanambarany voninahitran'Andriamanitra. Sy ho antsika izay ihany koa izay mihaino zany mandray ny hafatra. Izay zany no endrika roa andraisantsika azy, arakaraka ny toerana misy antsika zany. Raha natsoina ianao hanambarany fahamarinan'Andriamanitra, hitenenan'Andriamanitra, dia ho raisinao arak'izay izy. Amin'ny ankapobeny antsika rehetra dia natsoina rehefa nandray an'i Jesosy Kristy, dia natsoina hitory, mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Jesosy no naniraka an'izany, fa misy moa zany ny olona mbola tia mihaino na mandray koa, fa amin'izao fotoana izao dia fa ao anatin'ny fampirisihana antsika zany hoe raha mihaino izao teny izao ianao dia ekeo ihany koa fa hiantso anao ny Tompo hitory ny filazantsara, satria nandray an'i Jesosy ny Tompo sy mpamonjy. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ny Jona toko voalohany. Tonga tamin'ny Jona zanaky Amitahy ny tenin'ny Tompo hoe mitsangana ka mankanesana ny Ninive, ilay tanàna lehibe
ary ambarao mafy amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Nefa nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy i Jona mba handositra ny tavan'ny Tompo. Nidina ny tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nalohany sarany ka niondrana tamin'izy dia mba hiara-mandeha tamin'ny olona ho an'ny Tarsisy hanalavitra ny Tompo. Fa ny Tompo nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka efa nila ho vaky ny sambo. Raiky tahotra ny tatsambo ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy sady nanary tany an-dranomasina ny entana tao an-tsambo mba namaivana azy. I Jona kosa nefa tamin'izay dia nidina nandry tao ambany indrindra tao amin'ilay sambo ka reniky ny torimaso. Dia nakao aminy ny kapiteny sambo ka niteny taminy hoe, endre ity ianao reniky ny torimaso foana eto, hitsangana ka atsoy ny Andriamanitra ao angamba mba hihevitra antsika izy ka tsy ho faty isika. Dia nifampiresaka izy ireo hoe, andeha isika hanao antsapaka mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao atsapaka ry zareo ka i Jona no voatondro. Dia hoy ireo taminy, miangavy anao izahay lazao aminay noho ny amin'iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika. Inona no raharaha fanaonao ary avy taiza ianao, aiza no taninao ary avy amin'ny firenen'iza ianao. Dia io no navalin'izy ireo Hebreo, dia io no navaliny azy ireo zafady Hebreo aho ary ny Tompo Andriamanitry ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka niteny taminy hoe, andray izato ataonao izato, satria fantany fa nandositra hanalavitra ny Tompo izy, fa efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay, fa mbola ny hananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, batao aho ka tsy pahazo any anatin'ny ranomasina ahatony ny ranomasina aminareo, ary fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa dia mbola nivohy mafy ny olona mba hamerina ny sambo ho amin'ny tany maina. Tsy todina nefa izany fa mbola nanonja mafy taminy ihany ny ranomasina. Dia nitaraina tamin'ny Tompo izy ireo hoe, mifona aminao izahay Tompo, aoka tsy ho faty izahay noho ny ain'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka rany tsy manan-tsiny izahay, fa ianao Tompo efa nanatanteraka izay sitraky ny fonao. Dia nobatain'izy ireo Jona ka natsipiny tany anaty ranomasina, dia nitsahatra ny fisafoakan'ny ranomasina ary natahotra indrindra ny Tompo ireo olona ireo ka namono zavatra natao fanatitra ho an'ny Tompo sady nanao voady. Somary lavalava zany iny teny iny fa afaka itsika manontolo ahafantarantsika ny tantara izay niseho tamin'ny Jona. Araka ny teny teo zany Jona dia mpaminany izay nifidian'Andriamanitra, anambara ny sitrapony. Tsy tia no nosoratany ity zavatra niseho ity fa betsaka mety maro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Jona. Azontsika vakiana, tsy vakiantsika izao fa ianao afaka mamaky zany any amin'ny tantara faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo any eo amin'ny 1520 dia miteny any Jona koa any amin'ny Naoma. Fa amin'ny Naoma koa zany dia ny tantara ny amin'ny Jona ny 1:1, faharoa sy fahatelo zany dia mitantara ny amin'ny Jona. Mbola vakiantsika koa zany moa ny amin'ny ohatra nataon'i Jesosy ao amin'ny Matteo toko faharoa ambin'ny folo eo, ny amin'ny hoe fahagagana, satria nangataka fahagagana ny olona teo amin'ny zanak'Israely tamin'i Jesosy dia nataon'i Jesosy ohatra ny fisian'i Jona tamin'izany.
Raisitsika amin'ny andiny voalohany izay zany ahafantarantsika hoe inona moa zany ilay araka ny lohateny teo aza miady amin'Andriamanitra ekeo ny sitrapony. Tonga tamin'i Jona zanaka Amitai nitenin'ny Tompo hoe mitsangana ka makanesa any Niniva ilay tanàna lehibe ary ambarao mafy ny amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Eto zany dia vitantsika sady araka ny teny teo hoe mpaminany izay nifidian'Andriamanitra Jona. Izy araka ny nandraisana n'ity boky ity zany dia Jona ihany ny manoratra n'io tantara io. Izy no nanoratra n'ity tantara ity. Dia raha ho antsika izay miaina amin'izao fotoana izao, izay no tena keo raha mipetraka ao amin'ny an-dany ianao na ankilany ho an'ilay olona mpanoratra zany eto dia Jona. Raha antsika mitantara hoe zahako anie ka nahazo tenin'Andriamanitra, ny rahan'Andriamanitra zao no zavatra niseho, satria tantara ny zavatra miseho izy avy eo, dia hozitsika hoe mianan-kendry na iza koa moa zany ity lehilahy ity na ity vehivavy ity, mety hoe ilaza fa anambara ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izy dia tena naheny feo mihitsy hoe mitsangana, hoe naheny teny, nahazo teny mihitsy izany mitsangana ka makanesa ny Niniva. Zany hoe rehefa tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra, niza zany tsika izay nifidian'Andriamanitra, ary indrindra tsika kristianina betsaka amin'izao fotoana izao fa nisy fanazavana tamin'ny herinandro ny amin'ny hoe amin'izao fotoana izao no androtrahan'Andriamanitra ny andro farany izao, androtrahan'ny fanahy masina any amin'ny Joel any zany Joel 3. Fa indraindray ny olona zany no misalasala hoe avy amin'Andriamanitra tokoa ve sa tsy avy amin'Andriamanitra. Amin'ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra izy dia araka ny efa niresahana hoe jereo ilay fiainan'ilay olona ary manahoana ny sitrapon'Andriamanitra araka izany izay araka ny ambarana izany. Vakiko sady ny any amin'ny Deutéronomie 7:20 ahafantarantsika hoe Andriamanitra anie ka fa niteny tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny zanak'Israely navoaka tany amin'ny tany Ezipta, ny amin'izany hoe hifidy olona tsy amin'ny zanak'Israely ary izy fa amin'ny olona rehetra izay tiany atsony hitondra ny teniny zany. Vakitsika ny Deutéronomie 7:20, raisitsika ny 7 ka hatramin'ny 12 amin'anaran'i Jesosy. Miseho eto anatrehan'ny Tompo Andriamanitra reo ianareo rehetra anio, dia ny lehibenareo sy ny firenenareo, ny lehiben'ny fokonareo sy ny mpifehanareo ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely, ny zanakareo madinika sy ny vadinareo ary ny vahiny eo amin'ny tobinareo mba ny mpikapa hazonao sy ny mpatsaka ranonao, mba hidiranao amin'ny faneken'ny Tompo Andriamanitrao sy ny fianianana izay nataon'ny Tompo Andriamanitra ao aminao anio, anandratana anao ho fireneny ary mba ho Andriamanitrao izy, arak'izay nolazainy taminao sy arak'izay nianianany tamin'ny razanao dia i Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana izao, fa amin'izay eto amintsika anio, eto anatrehan'ny Tompo Andriamanitsika, sy amin'izay tsy eto amintsika izao anio izao koa. Ilay faran'io zany tena tiana tsipy hoe nanao fanekena teny Mosesy moa zany eo alohan'ny hidiran'ny zanak'Israely ny tany Kanana, dia nanambara mihitsy Andriamanitra hoe hanao fanekena hita izay olona rehetra manaiky ny didiny izy sy mankatoa azy tahaka ny nankatoavan'ny fidianana zanak'Israely hoe na ny olona izay mpiasa eo aminy ary mpakakitay na mpatsaka teo anatrehany, ary koa 5:12 fa amin'izay eto amintsika anio dia eto anatrehan'ny Tompo Andriamanitsika, sy amin'izay tsy eto amintsika izao anio izao koa. Na ny zanak'Israely izay mbola ho avy zany io taranaka ho avy, na isika zany io anisan'izany, maninona no tsy nataony hoe zanak'Israely ihany izy fa isika izay natsoan'Andriamanitra ametrahany teny, dia nasainy teny dia tahak'izay zany Jona eto hoe tonga taminy ny tenin'ny Tompo, mitsangana ka makanesa ny Ninive
ilay tanàna lehibe ary ambarao mafy amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny. Ity moa zany dia Niniva dia renivohitra Asiriana tamin'izany, izay tanàna niroborobo tampoka ary lasa lehibe ary ny olona tao rehefa nitombo ny fahatsarana, fahasoavana amin'ny filaminana dia tena lasa ratsy, nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra, dia tonga any atrehan'Andriamanitra zany ny fahotan'ny olona. Dia ohatr'izay koa tsika amin'izao fotoana izao, araka ny teny efa niteneniko teo, na tsika zany anisan'ilay anambara ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra, satria tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe nda natorioa ny fahamasinana sy ny fahamarinana hiala amin'izany ny olona, fa miratsy ny olona tena ao anatin'ny faratsiana amin'izao fotoana izao. Sa isika no anatin'ilay hoe ao anatin'ny filaminana amin'izao fotoana izao dia tena hoe misy zany hoe milamina ny olona, mandroso ny fiainana ao anatin'izany hoe fandrosoana filaminana izany, satria ny ankabeazan'ny firenena, misy firenena mahantra dia mahantra moa efa ao anatin'ny azo heverina hoe famaizan'Andriamanitra, hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireny firenena ireny, indrindra any amin'ny firenena afrikana sy ny firenena miady. Fa isika izay mbola miaina ao anatin'ny filaminana dia mieritreritra hoe afaka manara-po, tsy mino an'Andriamanitra, manao tsinontsinona an'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena, amin'ny tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra. Ka izay zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga. Ka tsika rehefa nahazo ny teny dia mizara, tahaka ny ataon'ny Jona eto moa zany, araka ny teniko teto hoe arakaraka ny toerana misy antsika no ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina androany. 7 Nefa nitsangana handofotra ho an'ny Tarsisy Jona mba handofotra ny tavan'ny Tompo. Nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia naloha ny sarany ka niondrina taminy izy mba hiara-mandeha amin'ny olona ho an'ny Tarsisy hanalavitra ny Tompo. Dia zany araka ny fiteny mandavanandro mihitsy hoe nandeha nakany amin'ny atsimo sy avaratra. Tokony handeha ho any Niniva izy izay any amin'ny faritra atsinanana na avaratra, fa nandeha nakany amin'ny atsimo sy ny andrefana izy hiala. Any amin'ny tany tonga dia mandeha tanety ny lalana tokony handehanan'ny Jona makany Niniva, fa aleo izy nandeha atsambo saika hipita tary amin'ny ilany tery mihitsy. Ka izany dia tantara fantatsika hoe Jona zany nandahy. Misy antony ny andavantsika ny antson'Andriamanitra. Eto mety noho ny faharatsian'ireo olona ireo, fantatr' Jona tsara ny faharatsian'ireo olona any Niniva ireo, fa olona ratsy toetra ireo ary fahavalon'ny zanak'Israely. Olona mety hamono azy, hanimba azy, ary mety mitezitra koa izy velao ireo eo, satria ireo anefa olona ratsy manao tsinontsinona an'Andriamanitra na manao tsinontsinona azy koa. Kanefa dia izay no anisan'ny mahatonga ny Jona mety hoe handeha hitsoaka, tsy hanambara ny tenin'Andriamanitra amin'ireo. Mahazatra antsika manko dia hoe matahotra izy satria mafy ilay teny amin'izany olona izany koa, tsy mora ny teny amin'ny olona hanambara ny sitrapon'ny olona, miverina ho an'ilay olona mitory izay nahazo teny sy nandray ny tenin'Andriamanitra hoe nda natorioa ambarao amin'ny olona ny fahamasinana sy ny fahamarinana, izay mazava ankehitriny. Hatramin'izay manko izany dia safosafoina ny olona rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra io anefa fitiavana, Andriamanitra dia misy famindrapo, fa Andriamanitra dia masiaka ihany koa. Natao hira moa izy hoe Andriamanitra anay, tsy Andriamanitra masiaka fa saro-piara io, ary sarotiny io Andriamanitra io, fantatry ny zanak'Israely tsara zany efa nampianarina teto koa. Fa raha mandahy sy manao tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy manaiky ny didiny, dia aza gaga raha ny ozona. Any amin'ny Deutéronomie ihany koa moa zany misy an'izany 9:20, na ny ozona ny tonga aminao na raha ny famindrapona, ny fahasoavana, fitahiana ny tokony ho aminao dia ny ozona no tonga, ary fahafatesana no tambiny ota hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izay zany amin'ny endrika misy antsika eto hoe mety matahotra ve
Jona na mety nalahelo koa na mety tsy tia an'ilay teny amin'ireo olo ireo satria malahelo loatra ny fony noho ny zavatra ataon'ireo olo ireo, kanefa ny tenin'Andriamanitra dia naniraka azy. Izay ilay hoe aza miady amin'Andriamanitra rehefa maniraka izy na rehefa miteny. Raha ho antsika izany nasain'ny Tompo hiteny ny fahamasinana dia aza matahotra fa ny Tompo ny omby, fa ekeo ny sitrapony. Amin'ny teneniko izany vakiako sady eo amin'ny Matio 9:9-12. Teny mahazatra antsika koa io Matio 9:9-12. Amin'izay ilay hoe manana alahelo sy fahatezerana amin'ny fahavalo sy manodidina izay tsika dia aleontsika mangina na mandositra na tsy te hiteny. Fa io ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo io hoe ary mamelà ny helokay ho isika tahaka ny namelàna izay mieliko taminay. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelàna izay mieliko taminay. Izany hoe misy izany ary nisy ary mbola isy ny manao heloko aminao, manao heloko amintsika, ny fahavalo, miady, mifanenjehana, ny fanaratsiana, indrindra ho antsika izay mitory sy manambara ny sitrapon'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamasinana. Fa izany no teny Tompo hoe mamelà ny helokay raha te hivavaka ianao, raha te hahazo valim-bavaka, vavaka nampianarin'ny Tompo andraisana ny fitahian'Andriamanitra izany. Dia izany anisan'ny teneniny hoe ary mamelà ny helokay tahaka ny namelànay izay mieliko taminay. Dia namafisiny tsara io amin'ny 2:7-15 amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Izay izany mila madio am-pontsika na dia ao anatin'ny fitoriana koa ary mafimafy ilay izy amin'ny fanenjehana sy ny fanaratsiana na amin'ny toerana misy antsika, fa mila mangataka ny famindram-pon'ny Tompo isan'andro ny fanetretena izany ahafahantsika mitory ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay moa izany nahatonga an'i Jona izay hoe niala tsy nandeha nakeny na mikasa hiala amin'Andriamanitra, hoe tena hiala tsy ho hitan'Andriamanitra. Fa fantatsika tsara ny zavatra niseho izany, tsy vakintsika intsony toy ny fa teo nisy nanomboka nisy rivotra mahery izy tambony ranomasina, dia nisy onjabe dia izy nefa lasa natory, lozan'ny natory fotsiny. Eto misy fiverenana kely angambany hoe tiany Tompo hampatsiahiviny izany fanamasina hoe dia nalohany sarany ka niondrana taminy izy mba hiara-mandeha tamin'ny olona ho any Tarsisy hanalavitra ny Tompo. Eto izany indraindray ohatran'ny hoe mora izany ilay fialana amin'izy. Indraindray ilay izany nalohako ny sarany ny etiko tiaka ohatran'ny sitrapon'ny Tompo ihany ity, satria afaka mandeha any voalohako ihany ny sarany sambo dia toa lasa ihany ahako. Fa tsy avelan'Andriamanitra isika rehefa izy no maniraka, rehefa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia ny Tompo no mila ekena sy ankatoavina. Mbola raisiko ihany ny Jaona voalohany, any amin'ny Jaona voalohany 2:2, momba ny hoe manaiky ny didin'Andriamanitra rehefa maniraka izy na rehefa miantso antsika. Jaona voalohany 2:2 dia ny 9-7 ka hatramin'ny 9 ihany vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremantsika ny didiny, izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina dia tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Fa ao aminy isika, izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Izay izany irahan'ny tompontsika dia mandeha arak'izay nandehanan'i Jesosy. Mbola vakintsika eo ny amin'ny Matio 2:12 ny tantarany amin'ny ohatra nataon'i Jesosy ny amin'ny Jona. Satria ny olona dia mitady famantarana, tena avy amin'Andriamanitra tokoa ve raha zanak'Andriamanitra ary io, raha miteny aminay tokoa ry Andriamanitra dia zao.
Fa toizantsika ny famakinan'ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Jona toko voalohany ity zany, dia natory izy, tsy vakitsika manontolo fa asa natory izy dia nisy ondradrano rivotra nifafy be ozy izy nampatahotra na tonga ny olona nanontany tena hoe ary niantso ny Andriamanina. Eto zany fanamariana kely, tsy atao lavabe fa fantatsika tsara fa betsaka ny Andriamanitra azo antsoina amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainana, fa averintsika eto hoe iza rehefa niangaviany Jona, natao atsapaka mihitsy ary hoe iza marina ny tena ratsy, fa Andriamanitra. Jona mety mieritreritra hoe atsapaka io, tsy dia tena mety tsy miasa io, fa amin'izany ary dia mbola miasa ihany Andriamanitra, dia mbola natoiny ihany hoe ianao ry Jona, ianao ry Jona. Izany hoe aza miady amin'Andriamanitra arak'ilay lohateny teo, fa ho hitan'Andriamanitra foana tsika, na misitrika, na mitsoaka, na matory, na mody fanona araka ny fiteny, fa tondroan'Andriamanitra amin'ny fomba samihafa. Dia ny angavy moa izy zany nanontany, iza moa ianao? Avy taiza, avy tamin'ny taninao, iza ny firenenao? Dia ohatr'izay koa zany tsika, raha manda sitrapon'Andriamanitra fa tsika izay mitory, na ianao koa raha mbola tsy nandray an'Andriamanitra ka maheno izao teny izao dia aza gaga fa ho avy aminao ny sitrapon'Andriamanitra izay ampanonja. Indray tena sain'ny tompo manonja mihitsy ny fiainantsika. Tsika vao mieritreritra hoe iza re zahako tokoa. Matetika indrindra tsika rehefa nandray an' Jesosy, nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia izay vao mbola miembotra na misalasala manao izay tiana atao ihany, dia ho tonga tahaka nyity nahazo an'ireto Ninive tokoa, fa ho avy ny tompo hanafay ozy izy raha tsy miverina, raha tsy mandray an'ny tompo, mandray an'i Jesosy sika. Dia navaliny andininy fasivy dia hoy navaliny azy ireo: Hebreo ary ny tompo Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay manao ny lanitra, nanao ny ranomasina sy ny tanimaina. Izay zany tsika tokony tsy menatra, izay ilay hoe mijoro vavolombelona. Efa niteny izy taria hoe vidian'Andriamanitra, nitenen'Andriamanitra, nefa nitsoaka dia tsy maintsy miteny ihany hoe izaho anie ka kristianina. Io ilay miresahana hoe rehefa miteny ianao hoe kristianina dia tenenina foana hoe nareo koa mirehare, na hoe zanak'Andriamanitra. Io moa zany tena tsy zakan'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao hoe zanak'Andriamanitra, fa araka ny teny vakitsika teo, fa raha fantatsika hoe miaraka amin'Andriamanitra isika ozy izy dia manaiky ny didiny. Fa tsika zany dia zanak'Andriamanitra, vidian'Andriamanitra. Raha te handray an'izay fitahiana fahasoavana izay koa tsika, dia manaiky an'Andriamanitra izay nanao ny lanitra ozy izy, io ny ivavahantsika. Nanao ny lanitra, ny ranomasina, ny tanimaina. Mahay zavatra rehetra izy io, ary tokony tsy salasalantsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ozy izy, na dia tsy hain'ny olona aza. Dia raiky tahotra ozy izy, natahotra tokoa retoloreto noho ny nahazo rehefa miteny. Tsika zany rehefa mijoro manambara amin'ny marina eo anatrehan'ny olona, dia ny tompo maniraka ny fanahiny ampatahotra ny olona. Ary nareo olona ireo, izay ilay fidona vavolombelona, fitoriana, ireo olona ireo dia lasa nanao voady, azo lazaina hoe nanolo-tena, natahotra an'Andriamanitra ireo ary nanolo-tena sy nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra. Dia fantatsika moa zany naroso tany anaty ranomasina, natsipy tany anaty ranomasina i Jona, dia nately ny hazandrano be. Vakitsika toy antsika ny andininy faharoa, ny toko faharoa. Afantarantsika izay tantara izay, vakitsika manontolo izy mba tsy ho sahirantsika zany amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra koa, mba mampirisika antsika hazoto amin'ny famakinana ny tenin'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny tantara marina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompo nanomana hazandrano lehibe hitelina an'i Jona, ary Jona dia tao ankibon'ilay hazandrano nandritra ny 3 andro sy 3 alina. Dia nivavaka tamin'ny tompo andriamaniny tao ankibon'ny hazandrano Jona hoy izy: niantso ny tompo tamin'ny fahoriako aho,
dia namaly ahy izy, avy tao anatin'ny fitoerany maty no hitarainako, dia niaino ny feoko ianao, fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho, dia tao amin'ny ranomasina, fa voasafotry ny rika aho. Nanarinay ny alindranonao sy ny onjanao rehetra, dia hoy aho voaroka, tsy ho eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny temponinao masina ihany. Nanarinay hatramin'ny haiko ny rano, nanemotra ahy manodidina ny lalina, nisaringotra manodidina ny lohako ny zavamaniry any an-dranomasina. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho, nanidy ahy mandrakizay nihidiny tany, nefa nampiakatra ny haiko avy tao andavaka ianao ry Tompo Andriamanitra. Raha reraka ny fanahiko io tato anatiko, dia natsiaro ny Tompo aho, tonga tao aminao ny mivavaka ataoko, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy, fa izao kosa dia feo midera no entiko mamono zavatra tao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiko dia efaiko any Tompo ny famonjena, ary ny Tompo nandidy ilay hazandrano ka nalohany ho eny amin'ny tany maina hijoana. Amen. Tia araka ny teny nilazaina tery amboloana zany, dia tantara iray manontolo izy ity, fa nizarazaraina toko efatra moa zany mba mora ny fandraisantsika azy. Fa Jona no mitantara io tantara io, dia ny nahagaga moa zany amin'ny baiboly hafa ataony amin'ny andininy tsy amin'ny toko faharoa io hoe ny Tompo nanomana hazandrano io, fa ataony amin'ny farany. Angambany mba sarika ny olona eo hamaky ny tohiny, fa eto moa zany ataony amin'ny toko faharoa izy hoe dia ny Tompo nanomana hazandrano lehibe mba hitelina ny Jona. Ary Jona dia tao an-kibon'ilay hazandrano nandritsy ny 3 andro sy 3 alina. Eo dia efa izay zany fahagagana lehibe. Natsipy izy dia tafiditra tao anaty kibon'ny hazandrano. Efa voateny tery aloha fa misy olona zany mieritreritra mihitsy hoe tantaran'ny foronina zao tantara zao, na endrika hoe mba tiana tao angano, lasa angano, misy milaza fa angano mihitsy zany, fa Jona ilay niaran'ilay tantara no mitantara, niaran'ilay zavatra no mitantara eto. Ary io tsisy ny teny mihitsy zany, misy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe dia lasa nofy izy nahita fahitana, tsy nisy resaka fahitana na nofy eto, fa tena zavatra niainan'ny Jona io, izay zavatra tantarainy eto zany. Dia mbola miverina amintsika ihany zany, misy ny olona izay mijoro vavolombelona ao anatin'izao fanompony izao, mijoro vavolombelona amin'ny zavatra iainantsika, zavatra hitantsika, ary misy koa ny zavatra izay vangin'ny Tompo amin'ny fahitana, amin'ny zavatra amin'ny nofy. Fa eto dia zavatra niainan'ny Jona ny tantarainy, dia tahaka izany mampirisika antsika raha masehon'Andriamanitra zava-dehibe tsika, dia aza menatra, aza misalasala amin'ny tantara. Ary raha maheno ny zavatra tantarain'ny olona koa zany tsika tsirairay avy, tokony heritreritra tahaka ny nataony Jakoba tamin'ny Josefa. Ny rahalahy rehetra tezitra hoe tena hoe manany ainay ianao fa mihinana foana ity nofo ity, fa ny rainy izay efa nampanofrisin'Andriamanitra koa dia nandinika, nitadidy izany ozy izy tao am-pony. Ka izay ny tenin'Andriamanitra eto dia toy izany hoe ary Jona dia tao an-kibon'ilay hazandrano nandritsy ny 3 andro sy 3 alina. Eto dia ahafantarantsika tsara mihitsy, efa ambara mandrakariva ny amin'ny atao hoe batisa mijoboka rano. Fa resaka rano eto, mila atao mandalo ao anatin'izany tsika. Ary eto dia anambaran'i Jesosy mihitsy, ho vakiantsika zany amin'ny Matteo 12, anambaran'i Jesosy ny amin'ny hoe, satria nangataka foana ny olona zany hoe mba hanao fahagagana, ary izay raha tena hoe zanak'Andriamanitra ianao, na raha ianao tokoa ilay Mesia, Masia hozy izy, ianao ilay tena hoe zanak'Andriamanitra, ianao ilay Jesosy Kristy tonga ety amin'izao tontolo izao, dia hanao fahagagana fo izy Jesosy hoe tsisy fahagagana amenanareo. Vakiantsika ny amin'ny ao amin'ny Matteo 12. Matteo 12 no vakiantsika ny andinin'ny 7:30
ka hatramin'ny faharoa amby efapolo fakitsika zany ahafantarantsika an'izany tenin'i Jesosy zany izay namalin'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ireo mpanoran-dalàna sy fariseo dia niteny tamin'i Jesosy hoe, mpampianatra ô, tahita famantarana avy aminao izahay. Io zany mirakla fahagagana famantarana. Fa Jesosy namaly azy ireo hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana. Nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'i Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazandrano lehibe, dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy. Fa nibebaka izy ireo tamin'ny toritenin'i Jona, nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo dia hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe noho Solomona eto. Io zany dia nampitahin'i Jesosy mihitsy hoe izy ary efa fanambarana ataon'ny Tompo koa zany io le resaka 3 andro 3 alina io zava-dehibe io ary asehon'Andriamanitra. Fa tamin'izany nefa nitenen'Andriamanitra fa ho avy Jesosy, satria le olona tsy mino fa le Jesosy tokoa ve le tena zarak'Andriamanitra, ohatrany tsy hinony atsika tahaka ny tsy hinonan'ny Jona zany rehefa hiteny aminy hoe izao ny sitrapon'ny Tompo, izao ny famasinana tokony arahana amin'ny fanarahana an'i Jesosy dia tsy mino ny olona, misalasala ny olona. Fa itsika kosa dia mitory tahaka ny tenin'i Jesosy hoe tsy azo famantarana ny olona. Fa Jesosy izay nambara mbola tsy maty Jesosy tamin'ity fa fanambarany sady tamin'izany fa tahaka ny nanaovana tamin'ny Jona io no itoeran'ny Tompo, itoeran'i Jesosy 3 andro sy 3 alina ao ambanin'ny tany hozy izy. Ka tsika zany dia tokony hatoky ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, ary araka ilay teny teo hoe ny fidian'Andriamanitra koa tsika, tsy ny zanak'Israely ihany no ny fidiany fa ny fidiany koa isika mahafantatra an'i Jesosy. Ka tsika tsirairay avy raha tena nanolotra ny tenantsika nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy, izay ilay hoe niara-maty taminy dia niara-velona aminy koa ao amin'ny batisa izay najoboka tao anaty rano dia iny ianao zany fa mandray an'i Jesosy dia mizara ny fahatsaran'Andriamanitra hitory ny faharatsian'ny olona koa. Faharatsiana ny tenen'ny Jona eto faharatsiana, satria tsy maintsy hiteny izy hoe ratsy izao zavatra ataonareo izao fa ho avy Andriamanitra hanafay anareo. Rehefa tenenina amin'izay faharatsiana izay ny olona, matetika no hoe manelingelina amin'ny fiainanay ianao, maninona ianao no misamiteny ny fiainanay. Fa eto dia araka ny teny mihitsy hoe na le sampy io dia sampy io matetika averina eto koa, ny sampy izay hivavahan'ny olona. Indrindra moa zany amintsika malagasy, amin'ny teny gasy ny fampaharizantsika eto dia betsaka ny olona mbola ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Fa tsy hamaly anao izy fa Jesosy Aman-Driamanitra no hamaly. Ary rehefa maheno izao teny izao ianao zany, ny hafa moa zany tsy maheno fa tsika izay maheno amin'ny anaran'i Jesosy izay maheno izao na oviana na ho ela na ho aingana, dia tenin'ny Tompo miteny hoe aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo ny sitrapony. Izay ny lohateny andraisantsika an'ity ekeo. Raha maheno izao teny izao ekeo fa tsisy Andriamanitra irery ihany, izy hozy izy no nanao ny lanitra, ny ranomasina ary koa ny tany maina. Fa tsy hitoky amina olombelona ianao, hitoky amin'ny mpanompon'Andriamanitra, hitoky amin'ny zavatra vita amin'ny tanana, ny fanompoan-tsampy, fa Andriamanitra irery ihany no tokony hitokintsika. Izay zany misy lehibe no Jona eto izy ary misy lehibe no Solomona, satria ny olona mieritreritra hoe le fahendrena, misy olona manam-pahendrena eto moa zany na matoa tenen'ny eto koa hoe misy fahendrena izay nanana Solomona ny tadiavina. Fa tsisy fahendrena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy irery ihany manam-pahendrena. Raha misy olona milaza fa manam-pahendrena hoe itoeran'ny fanan'Andriamanitra koa, dia ny olona mihazakazaka amin'iny olona iny hoe izy eto am-bavaka, zahako ihany ny tena mivavaka ho anareo, arotsainy
fa folo-karena makanesa ty amiko fa za ihany nivavaka ho anareo dia ahita fitahinareo mila mieritreritra sika fa Jesosy ihany sisy lehibe no Jesosy ozy izy na Jona na Solomona na iza endry na iza nanao fahagagana koa na nanaovan'Andriamanitra fahagagana tsisy afa-tsy Jesosy ihany no ivavahantsika dia manatona ny tompo mivantana isika fa izy no amaly iainy mivavaka antsika dia takizay nidirantsika amin'ny vavaka nataon'ny Jona tao akibon'ny hazan-drano. Eto tsy amerina manontolo ny vavaka nataon'ny Jona fa raha fehezina ny vavaka nataon'ny Jona dia tsy nanao vavaka fangatahana izy. Tsy niteny izy esory tato aho, voay tato ahako, maninona no avoaka nampidirinao tato fa fisaorana ary no nataony. Ny antson'ny tompo tamin'ny fahoriako aho dia namaly ahy izy avy tao amin'ny fitoerana maty ny tarainako dia niaino izy. Fa fianatsipinao za zany ny tantaraina, zay ny zava-misy, teny zava-misy amin'ny fiainana izy dia inona no nanambarany azy. Andin'ny fahavalo tonga dia tiraka ary amin'ny andin'ny fahavalo arilo aminaran'i Jesosy. Raha reraka ny fanahiko tato anatiko dia nahatsiaro ny tompo aho tonga tao aminao ny vavaka nataoko dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy, fa izao kosa dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiko dia efaiko any tompo ny famonjena. Any anatin'ny kibon'ilay hazan-drano izy zany manao feo midera, tsy afaka manao sorona izy, tsy nanao sorona azy indray ary zany no ampirehatra afo dia hanao sorona. Izay mahazatra ny zanak'Israely hoe rehefa ao amin'Andriamanitra tsy hamaly vavaka Andriamanitra raha tsy manao sorona. Fa efa vitan'i Jesosy ny sorona teo amin'ny hazo fijaliana dia tahaka izany koa, tahaka nataon'i Jona feo midera fideranan'Andriamanitra, izany hoe feo midera izany fahatokinan'Andriamanitra, fahatokiana azy tahaka ny zavatra nitantarainy manontolo izany mampirisika antsika hamaky manontolo ny amin'ny vavaka nataon'i Jona io fa fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ary koa fiderana. Izay zany no tokony ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mandalo fotoan-tsarotra na mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa izy no maniraka antsika na izy mampitoera antsika amin'ny lalana izay nametrahana antsika satria efa nanaika ny tompontsika. Tsy midika izany hoe tsy maintsy mandeha amin'ny lalana metimety foana fa ekentsika ny sitrapony na dia sarotra ary ny aza manda aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo dia mideran'Andriamanitra tahaka nataony Jona eto rehefa mijeran'Andriamanitra tsika manaiky ny sitrapony dia izy anao fahagagana izay fantana hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitry ny ranomasina, Andriamanitry ny tany maina, Andriamanitry Abrahama sy Isaka sy Jakoba, Andriamanitry Israely, nanao zavatra maro, nanao fahagagana. Ka izay no tsara fantatsika ary Andriamanitra mamindra fo ozy izy. Andriamanitra mamindra fo. Dikan'izany hidirantsika amin'ny toko fahatelo, toko fahaefana angambany mety hoe tsy tantaraintsika ny amin'ny toko fahaefatra fa ny toko fahatelo andininy fakina aminaran'i Jesosy. Tonga fanondroany tamin'ny Jona ny tenin'ny tompo hoe mitsangana ka makanesa ny Nive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana i Jona ka nakany Niniva araka ny tenin'ny tompo, ary Niniva dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra fa lalana ateloana no amakivakiana azy. Dia nanomboka nandeha lalana indray andro tao an-tanàna i Jona ka nanambara hoe rehefa afaka 70 andro dia ho ravana i Niniva. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Niniva ka niantso fivadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Eo zany ka hatramin'ny mpanjaka ary tsy voakiko izy fa manaraka kely amin'ny tonga dia hatramin'ny mpanjaka ary dia niantso fivadikanana. Eto zany raha vakitsika ny amin'ny voalohany amin'ny toko fahatelo eo dia tonga fanondroana izy tamin'ny Jona ny tenin'ny tompo.
Zany hoe Andriamanitra mamindra fo izy amin'ny teny frantsay moa zany mahazatra antsika mihitsy, mahazatra ny olona maro dia seconde chance. Seconde chance. Hoe tena hoe mamindra fo ary mbola manome fotoana antsika indray hiverenana. Rehefa amin'izao fotoana izao rehefa tonga efa naheno nandray an' Jesosy ianao indray mandeha ka nandahy sy nivily nanao izay danin'ny kibonao tahaka nataon'ireto olona tany Niniva reto dia mbola tonga aminao indray ny tenin'ny Tompo. Aza mijery ny fahotana sy ny faharatsiana teo aloha fa miverena amin'Andriamanitra. Fa ho afaka 700 andro ohatry izy dia ho ravana i Niniva. Ka raha tonga amintsika zany tonga aminao zany teny zany androany ho avy ny Tompo tsy ho ela. Andrava, dikan'izany andrava antsika, andrava ny fahotana sy ny tsy mety amintsika satria raha mbola tiany tsika dia averiny eo aminy. Jesosy arak'ilay teny mbola misy izy ny lehibe. Lehibe no Jonas sy Solomona, izy ilay Mesia, izy ilay zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotantsika ka raha mapetraka tsika amin'ny fahotana sy ny fahalementsika dia hamindra fo izy. Ary isika izay nandà koa zany, arak'ilay teny teo hoe nandà no niantso ny Tompo indraindray misalasala tsika mamenatra miteny mijoro amin'ny olona ny amin'ny iraka ataon'Andriamanitra. Fa mbola ho avy koa ny Tompo hiteny dia miteny amintsika androany hoe ndana teneny foana mitsangana ka makanesa ny Niniva hozy izy azafady makanesa ny Niniva ilay tanàna lehibe. Fa avotan'Andriamanitra io moa zany dia araka ny fandraisan'ny olona azy fa rehefa ny Tompo ny miasa, ny fanahy masina ny teny dia engany tahaka ny olona tany Niniva. Izay mahatonga an'ilay hoe ny olona tany Niniva satria ireto zanak'Israely zany ny fariseo sy ny mpanorandalàna hangataka famantarana mieritreritra hoe izay anie ka zanak'Andriamanitra, izay ny fidian'Andriamanitra, izay marina mahafantatra ny lalàna, dia mitady famantarana ny amin'i Jesosy. Fa hozy Jesosy hoe ilay olona any Niniva ireo ary ny ary hitsangana rehefa tonga ny fijanganan'ny tena maty dia ireo no hitsara. Hitsara antsika zany raha manamary teny tsika hoe hoe mbola marina hoe tonga ny tenin'ny Tompo dia mbola manara-po amin'ny fijangajangana, amin'ny filàn'ny nofo, amin'ny fanararaotana, indrindra ho antsika mpanompon'Andriamanitra zany izay manararaotra ny amin'ny fahalemen'ny olona. Petsaka mihitsy zany a Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny ety amin'izao tontolo izao aty ampitan-dranomasina moa zany izay misy anay koa dia betsaka mihitsy ny olona manaraka nanao fahagagana, nanao zavatra ohatran'izao nefa betsaka mihitsy fa olona ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Betsaka ny fanompoan-tsampy ataon'ilay olona mila jerenao zany ahoana ny fihetsiny, fomba fihaingony, fomba fitafiany. Sasany dia manao fitafy mitovy amin'ny mpanjaka, mitovy amin'izao mitondra tena, mitondra lefina, mitondra sabatra. Fa ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny endrika fanompoan-tsampy. Izay anaronana ny fahalotoana zany. Indraindray matetika tena Andriamanitra miantso ny olona fa miova rehefa eo anatrehan'ny vola sy ny inona moa izy teo ny firehariana amin'izao fiainana izao. Ka mila mitandrina antsika zany mbola tonga amintsika indray ny tenin'Andriamanitra fanondroany tahaka ny tonga tamin'ny Jona. Raha izao ianao vao maheno ny tenin'Andriamanitra miverena atoloro an'ny Tompo ny fiainanao. Ary antsika ao anatin'ny fanompoana, ao anatin'ny fitoriana dia mbola miteny ihany ny Tompo hoe mandehana torio. Engany antsika mba tahaka ny nataon'i Jona masahy mitory sy mandroso manambara ny sitrapon'ny Tompo. Dia tsy vakiako araka ny teny teo fa rehefa mivakiana ny tenin'Andriamanitra dia niova ny olona tany Niniva ary namindra fo taminy ny Tompo. Eto moa zany araka ny teny teo lavalava raha mbola tohizany fanazavana ny tenin'Andriamanitra amin'ny toko faha-efatra fa izay no amin'ny tiantsika azy eto hoe hamindra fo ny Tompo amin'ny olona izay tiany. Izy ihany namorona antsika ary tsisy tiany ozy izy ho very na dia iray ary. Fa anjarantsika no
mitory, mijoro raha ny tompontsika nomeny fanahy masina hanambara ny fahamasinana sy ny fahamarinana ho amin'ny olona, ary anjarantsika koa ny miova raha tonga amintsika ny ten'Andriamanitra mba hiala amin'ny tsy fahatanterahana sy amin'ny faharatsiana rehetra. Dia zay ny tenin'ny tompo. Mila mitandrina tsika zany, indrindra koa moa zany tsika miaina. Vakiko ihany angamba ity satria apatsahivon'ny tompo eto. Mila mitandrina tsika miaina ao amin'ny Mateo 12 izy io efa nivakitsika ihany tamin'ny sasany teo, 12:1-3:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe 1:3:30. Noho izany lazaiko aminareo hoe ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Inona moa zany ny ten'Andriamanitra lazaina amin'izany? Betsaka ny fandavana na hoe fanaratsiana, fanenjehana amin'ny sitrapon'ny tompo. Fa eto dia tsy azo famelan-keloka ozy izy raha miteny ratsy ny fanahy masina. Inona no atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina? Raha tena fanahy masina tokoa no mitoetra anatin'ilay olona, ahatonga azy hiteny hanambara ny sitrapon'ny tompo, tahaka ny tenenan'i Jona teto hoe tonga tampoka ny tenin'ny tompo. Izy no samy teny an'izany, mahavita miteny an'izany satria izy no naheno sy nahafantatra ny asa izay nomen'ny tompo azy, dia miteny izy. Fa isika zany raha manao tsinitsininy any Jona hoe fandaniana andro zany mba teo mianan-kely koa Jona, mpaminany kely, fa teny ratsy ny fanahy masina tsika amin'izany. Ka dia mila mitandrina tsika, ary rehefa tonga amintsika koa ny ten'Andriamanitra ny tokony hibebaka, ka mbola manao tsinitsinina ihany koa ny ten'Andriamanitra dia miteny ratsy ny fanahy masina, fa tsy hamindra fo amintsika intsony ny tompo. Izay no verenina amin'ny lohateny tem-pandohana hoe tandremo aza miady amin'Andriamanitra ary ekeo ny sitrapony, fa izy dia Andriamanitra antony zavatra rehetra, Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra nanao ny ranomasina sy ny tany maina hozy izy. Jona no miteny an'izany. Ary Andriamanitra mampiseho ny fahagagana, mamindra fo, ary Andriamanitra izay naniraka ny zanany Jesosy Kristy ho antsika, dia nofidiantsika tsiraray avy, na dia malagasy aza isika, dia nofidiany koa mba ho zanak'Andriamanitra, mba ho mpanompo raha fa tena mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia mandeha amin'ny fahamasinany, mandeha amin'ny fahamarinany, mandeha amin'ny araka ny didin'Andriamanitra. Efa vakitsika teo zany tamin'ny Jona 1:2-3:1, mila mandray ny didin'Andriamanitra ika, dia mankatoy izany fa izay no tena tian'ny tompo ho arahantsika sy ataontsika amin'ny fanarahana azy. Dia mampahery antsika mandrakariva tsy handositra ny irak'Andriamanitra, ary koa tsy handositra ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika na avy amin'iza na amin'ny fotoana ahoana zany, fa ny tompo no miteny amintsika ankehitriny. Ka dia mahereza tompoko, aoka hatso amintsika ny hidirana ny loza sy ny fanozonana. Asaiko mamaky ny Deutéronomie 20:20 ianao amin'izay teny izay, tsy vakiko eto, fa vakio ahafantaranao ahoana marina izany atao hoe ozona sy loza zany ho amin'izay olona mandahy sy tsy mihaino sy tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ho ampitomboana amintsika tsiraray avy ny fitahiana avy amin'ny tompo. Engany ny tompo ampahery sy ampitombo ny teniny amintsika tsiraray avy. Dia manaraka indray ry havana, raha mbola tsy tonga ny tompo dia mihaona eo tsika hifampizara, hifampahery araka ny tenin'Andriamanitra. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Amen.